Izay ny amin'ny vaovao iny fa mizara ny hevitry ny mpanao politika mahakasika indrindra ny fividianana ny lehiben'ny faritra sy ny lehiben'ny faritany. Samy manana ny heviny sy ny eritreriny araka izany ireo mpanao politika momba indrindra ity fividianana ity. Iza no hifidin'ny lehiben'ny faritra sy lehiben'ny faritany. Mizara ny hevitry ny mpanao politika mikasika io. Ao ny mieritreritra fa noho ny mahavondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana ny faritra sy faritany dia tokony fifidianana mivantana andraisan'ny vahoaka andrajara no hifidianana lehiben'ny faritra sy ny faritany. Saingy raha ny lalàna misy hatramin'izao dia fifidianana tsy mivantana ary ny mpifidy lehibe no mifidy lehiben'ny faritra sy ny lehiben'ny faritany. Ankoatr'izay dia ny gouvernemanta irery ihany koa no manam-pahefana mamaritra ny tety-androm-pifidianana sy ny fihetsoana ny mpifidy. Ny lalàna dia milaza fa ny gouvernemanta no tompoteny maefa amin'ny famerana ny datin'andro ny fifidianana. Izany hoe tsy ny voamera-pirenena mahaleo tena misahana fifidianana intsony no mamaritra ny tety androm-pifidianana fa ny gouvernemanta amin'ny alalan'ny didim-panjakana raisiny eo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta no manapaka ny datim-pifidianana ary miantso ny mpifidy anaty tosa ny fandatsaham-bato. Ny lalàna ihany koa dia manambara fa ny fifidianana eny anivon'ny faritra sy eny anivon'ny faritany dia fifidianana tsy mivantana, izany hoe suffrage universel indirect. Vondrom-bahoaka paritra hitsinjaram-pahefana tokoa ny faritra sy ny faritany, ka raha misy ny hevitra mandeny amin'ny hoe tokony ho ny vahoaka mivantana amin'ny mahavondrom-bahoaka paritra hitsinjaram-pahefana azy no mifidy ny mpitondra azy eny anivon'ny faritra sy anivon'ny faritany dia lalàna no ahafahana manova ny lalàna. Izany hoe tsy maintsy ny anivon'ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-dolona no mandray fanapa-kevitra amin'ny fanovana izay voalazan'ny lalàna, fa raha ny lalàna amin'izao fotoana izao dia mpifidy vaventy no ametraka ireo mpitondra eny anivon'ny faritra sy ny faritany. Andrasana araka izany, izy ve ny fanamboarana ny lalàna mikasika ny fifidianana eny anivon'ny faritra sy ny faritany. Araka nambaran'ny teknisianina, raha toa ka tazonina ny lalàna misy amin'izao fotoana izao, tokony isy koa ny famaritana mazava mpifidy lehibe. Hijanona amin'ny bentanana sy ny mpanolo-tsaina ve sa hihitatra ny parlemanta, ny solombavam-bahoaka sy ny loha olona.